Fiara kely iray no nirafitra tamina fiara tsy mataho-dalana iray, ny antsona tetsy Antsakaviro.Fiara tokony ho tamin'ny 10 ratanoany. Vokatry ny fifanenjehana fiara roa no antony nahatonga ny loza, raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia nifanenjika tamina fiara 4x4 iray hafa ity fiara kely niaran'ny loza ity. Vokany olona roa no tao anatin'ity fiara kely ity ka naratra mafy ny iray teo ankilan'ny mpamily izay vaky lobe raha ny vaovao iray ka nentina ny azo ny hopitaly. Hita tazana fendramo ny fiara ary potika tanteraka ny lohan'ilay fiara kely. Tamin'ny folo mahery fahitana anazy la patrone tato 4x4 Mitsubishi teo marron sala dia izay no nampatonga ny fanenjika valy. Anankiray naratra be mpamily tsy naninona mihitsy fa le teo ampovoany naratra be. Tokony hitandrina hatrany ny rehetra amin'ny fitandrona ny lalàna mifeny fifamoivoizana sy ny hafanganam-pandeha mba hisoroana ny loza sy ny hamoizana ny aina ary ny fananana ao anatiny indray mpimaso.